Raha tompoko lafinaritra tompoko vavy ankapalena indray no alorana anao vaovao makasika ny toetry ny andro antelo andro manaraka indray zany hoe talata ny alarobia ary ny alakamisy ho avy izao. Kasika izay toetry ny andro izay raha ny maripana no jerentsika voalohany dia saika mihoatra no tokony izy avokoa na maripana ambany na maripana ambony ho an'ny faritra maro saika manerana ny nosy izay maripana zay ihany aloha zany dia aty amin'iny ilana andrefan'ny nosy ny mahazo ny morondava iny no tena misongadina ny hafanana ho an'ny telo andro manaraka. Hojerentsika amin'ny antsipiriny kosa aloha izay toetry ny andro izay fanaizany ary ny an'Andriamasina dia milamina avokoa na ny aty avaratra zany aty amin'ny teriny avaratra no somary mafimafy fitsokon-drivotra sy aty amin'iny manodidina ny morotsiraka atsimatsinana iny zany no somary misy alin-drano kely avy aty mandrefana aty ho an'ny rapitso manokana fa aorian'izay kosa dia milamina amin'ny ankapobeny ny morotsiraka manerana ny nosy ny fitsokon-drivotra aty an-tanety somary mafimafy ho an'ny rapitso amin'ny teriny avaratra zany sy ny morotsiraky ny faritra Oboeny. Zay toetry ny andro zay ary amin'ny antsipiriany rapitso maraina zany aloha dia mbola misy hatrany aloha ny zavotany na ny andian-javo na amin'iny afovoantany iny aorian'izay dia saika hibalika ny masoandro mandradraona kosa aty amin'iny faritra Melaky iny tana ora tandrifin-drahona ny faritra Vadivavy sy fito vinany iny ny masoandro mibalika moa zany no hibaliteorana any amin'ny faritra Sisa. Ho an'ny hariva kosa indray ary dia mandraondraona mety raha tandrifin-drahona hatrany ny faritra Vadivavy fito vinany sy amin'iny atsimo atsinanana iny somary mandraondraona ihany koa mety raha tandrifin-drahona ny ilany atsinanana ny faritra Melaky ny ilany andrefan'ny faritra Betsiboka iny fa ny ankoatran'izay dia hifandimby ny rahona sy ny masoandro. Mikasika ny vinan'ny maripana kosa indray ary dia manodididina ny 5 sy 4 zany aty amin'iny faritra afovoantany iny ny maraina no somary mangatsiatsika any amin'ny vakina karatrany mahatratra 7 latsaka hatramin'ny 7 degré celsius izay ny morotsiraka atsinanana moa dia 5 ka hatramin'ny 7 degré celsius raha toka 7 ka hatramin'ny 12 kosa amin'iny morotsiraka andrefan'ny nosy iny ny mafana indrindra dia 13 degré celsius dia any Mahajanga no ahitana izay. Zay toetry ny andro zay ihany ary ho an'ny alarobia dia ho maina amin'ny ankapobeny ny faritra maro manerana ny nosy raha toka somary misy rahona kely amin'iny ilana atsinanan'ny nosy ny maripana moa raha ho an'ny alarobia dia manodididina ny izay 5 zay ihany aty amin'ny faritra afovoantany ny ambony indrindra 7 eo ny aty morotsiraka atsinanana 3 ka hatramin'ny 12 ny morotsiraka andrefan'ny nosy ny mafana indrindra kosa dia mbola ny faritra Boeny hatrany 13 degré celsius. Amanarantsika tsara ny toetry ny andro ho an'ny alakamisy dia mbola ahitana an'izay orana malefaka zay indray zany ny faritra Vadivavy sy amin'iny mahazo ny morotsiraky ny faritra atsinanana iny mandraondraona moa aty amin'ny Alalanjirofo mahazo katrany aty amin'ny Toamasina sy Antala aty mbola misy tandrifin-drahona hatrany zany aloha ny ilany andrefan'ny faritra Betsiboka ny faritra andrefan'ny Bongolava ary ny atsitan'ny faritra Melaky iny faritra Sisa moa dia hifandimby ny rahona sy ny masoandro. Ny maripana kosa raha ho an'ny alakamisy dia somary mafafana amin'ny ankapobeny manerana ny nosy 5 ka hatramin'ny 7 aty amin'ny faritra afovoantany mbola manodidina 7 morotsiraka atsinanana raha toka 13 ka hatramin'ny 14 ny morotsiraka andrefan'ny nosy ny mafana indrindra kosa zany dia ny faritra Menabe 13 degré celsius. Dia makasitraka anao indray nanaraka an'izay vaovao zay hatramin'ny farany manaraka indray ary veloma tompoko.